Eny ara tokolasy sy tompoko vavy mbola atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany isika eto amin'ny ICM radio. Azonao arahana amin'ny page Facebook Info Culture Media 2.0 ihany koa izany. Tonga eto amin'ny fotoana fandraisana ny vahiny mosika mazava ho azy ka ny vahin'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity de James Franklin Andrianiaina Rakoto Mahamanina moa zany Rakoto Mahanina magistrat du premier grade eny amin'ny fitsarana miarabanao ary mankasitraka nanaiky ny fanasany sampany fampahalalam-baovao ny ICM radio. Faly miaraba ny mpiain'ny ICM radio sy ny télévision ary makasitraka ny mpiaino izay manjoy atsika hatrany. Mbola mitana ny sain'ny maro moa zany amin'izao fotoana izao ilay mahakasika ny filoham-pirenena malagasy mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Araky ny lalàna moa zany lalam-pandrenana maro no milaza azo mandika ilay lalam-pandrenana hoe efa tsy filohan'ny malagasy tsony ilay filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao, tsy tokony isafiny andia tafika intsony amin'ny 2 ny volana jona amin'ny alatsinainy izao zany. Le mandika n'ilay lalam-pandrenana zany misy ny mpitsara ministry ny fitsarana efa nilaza fa tsy tokony le andin'ny 12 ihany no adikan'ny mpanao politika sasany zany fa tokony tohizana ny amin'ny andin'ny 17 hatramin'ny 20 moa zany iny ny ary amin'ny fanoherana indray raha matofa ny soherinaivo zay mpitsara ihany koa de nandika n'ilay andin'ny 12 amin'ny lalam-pandrenana. Aiza marina ny makasika an'izay Andriamato Franklin James. Sika aloha zany mandray fitenena antsika en tant que chef département juridique et contentieux ao amin'ny Solidarité syndicale de Madagascar, président national du groupe Saint-Ramad Saint-Pimad Msakam ary premier vice-président ny Ligue Malgache des droits de l'homme et du peuple. Ny zazana miasa ao amin'ny ministère ny fitsarana ary de tsy teny ministère ny fitsarana teneniko fa teny syndicat sy teny ny groupement momba ny droit de l'homme zay ananako fahefana feno moa no manao an'izay satria ao anatin'ny zonomby tsara no manana fikambanana scientifique et littéraire de tsisy lalàna mandrara an'izay. Ka ny antony dia akaty hoe anohatra ny teny Fanirso na anohana ny teny madame le ministre fa hitondra fandikana zany tsy mitanila amin'ny ambaran'ny lalàna sy ny ambaran'ny lalam-pandrenana. Raha jerentsika zany le lalàna ao amin'ny 12 de mazava be ny soratra zany voalaza ao. Zao zany ny andiny teny ao hoe ny olona zay mangataka hanana zoam-pirenena vahiny hafa ankoatra ny zoam-pirenena malagasy de very ny zo maha-malagasy azy amin'ny fotoana ahazony zo any amin'ny firenekafa izay mangataka no very zo. Fa raha ohatra kosa ianao hoe zanak'olona ohatra hoe ny rainao na ny reninao malagasy ohatra fa frantsay ny ilany, manana ila vazaha ianao na mety manana ila vazaha ianao ary amin'ny dada de mbola manana ila sinoa ianao any amin'eny de tonga amin'le toerana hoe binationaux ianao zany hoe mety hanana zoam-pirenena 2 ianao na 3 na mety 4 mihitsy ary satria ianao métis zany ny antsonanao eo de zay zany antsona hoe situation de fait tsy miankina aminao zay fa anjaranao zany teo amin'ny fiarahamonina de ny lalàna tsy mandrara an'izay. Fa raha ohatra kosa ianao hoe malagasy mizaka zoam-pirenena malagasy ka mangataka ho amena zoam-pirenena vahiny hafa ankoatra malagasy de tonga de miatra avatrany io lahatsoratra io. Ny ataontsika hoe antsipria madinika ery ambany amin'ny laharana 17 ka hatrany amin'ny 19 de mandrindra fotsiny hoe raha ohatra kosa ianao amin'ny fotoana angatahanao mbola ao anatin'ny olona satria ny antsoina hoe zo mantsy de miteraka didy. Ianao zao ohatra manana zo manana anaranao ianao manana ny maha olona anao ianao fa ny adidy ateraka iny koa de ianao manana didy ohatra ianao raha mianatra de manangana faneva-pirenena ianao manao devoir civique ianao ary manao service national ianao na manao miaramila rehefa tonga zay fotoana zay. Taloha moa zany lehilahy ihany manao service national fa zao lasa miverina manao koa na vehivavy ary de ao amin'ny lalàna zany raha ohatra ianao zany mbola ao anatin'ny fotoana anaovanao service national na azo etsonanao hanao service national zany hoe 12 taona ka hatramin'ny 12 taona ty warina zany hoe 13 taona eo de mbola han'ny firenena ianao zany mbola nanany zo miteny ianao ianao mijanona fa tany miaditsika na mila tafika tsika ka mijanona ianao fa ilaina. Mety koa ianao ohatra efa nanao miaramila
de manana talenta manokana tena ilain'ny firenena ianao ohatra hoe tireur de lutte ianao na olona tena mahay mitifitra amin'ny lance roquette ianao zay tsy manam-paharoa ny talentanao zay tsy fonony eta malagasy ianao de ananazo zany tsy manome alalana anao aka nationalité hafa satria izy nampiofana anao tamin'iny zavatra iny fa raha efa ohatra kosa ianao efa tsy ao anatin'ny taona ma azo antsonanao miaramila intsony zany hoe efa miakatra any amin'ny 4 taona miakatra ary zany zavatra azo amarinina zany a rehefa feno 4 taona ianao de tsy mitsarotra intsony ianao maka certificat de position militaire fa tsy mila an'le carte na miaramila intsony ianao de ohatr'izay koa ny zoam-pirenena vahiny zany a rehefa mihoatra an'le taona ianao ka ampy taona ianao nangataka tonga de miatra fetrany le hoe narinao ny nationalité anao raha nahazo ianao ny olona koa mantsy rehefa mangataka nationalité vahiny zany a tsy andeha hoe netafitrany izy nendarangana tena hoe ore olona mangataka zoam-pirenena vahiny io fa jereo a fa rehefa mahazo izy vao miteny moramora nahazo de zay moa izy manao arosage izy raha tena niriny fatratra le izy ka ny tiako tenenina zany a eto amin'ny tranga zay atrehatsika eto zany a de izay no zavatra nitranga hoe efa 70 taona mahery ny filoham-pirenena nangataka an'le izy a de ny vadiny koa nangatahany niaraka taminy a de ny zanany anakiroa telo a nahazo daholo de niara-nahazo reo nefa mbola tsy ampy taona tamin'izany fotoana zany a mbola na amin'izao raha mbola betsaka ny tsy ampy taona am'ireo de ny tiako tenenina raha ireo zany raha volonté andreo manokana tsy nahazo izy raha tsy niaraka tamin'ny ray aman-dreny dikan'izany nangatahana le izy aminay zany rehefa hoe angatahana le izy de zay nantsona hoe acte de volonté na hoe acte juridique de misy conséquence zay a rehefa volontaire ny acte de tsy mitovy amin'ny acte hoe involontaire le izy zany tsy cadeau na surprise na hoe récompense diplomatique araka ny lazain'ny namana sasany zany na ny manam-pahaizana sasany a fa tena nangatahany le izy raha hoe naturalisation zay fa marita anazy de ny conséquence juridique an'izay zany de nanala ny zony ama olo-pirenena malagasy azy ary de manomboka eo zany a de tsy voahaja zany a ny lalam-pandrenana tamin'ny nametrahany filatsahako fidiana tamin'ny taona 2024 ny ambarako zany hoe le tsy fahatombanana zany eo amin'le antota-taratasy nirotsahany raha ohatra izy ka hoe nirotsaka ka tsy voafeny le fepetra hoe mizaka soam-pirenena malagasy izy de midika zany zay fa zay zavatra rehetra nataony tao aorianan'ny firotsahana iny de tsy mitombina sy tsy manan-kery daholo zay zany anankiray ny adidy mantsy rehefa mirotsaka hofidiana rehefa mampielihevitra indrindrindrindra rehefa manatra dossier firotsahana tahaka io a de tsy maintsy ianao milaza marina zany sy mampafantatra marina fa zay ny antsoina hoe misy vice de forme zany ny dossier anao a na misy vice caché koa ny fampelezan-kevitra ataonao satria ny pomba anazy zany raha nahalala hoe izany hoe mana nationalité hafa ankoatran'ny malagasy de mety tsy voatery hoe nomba azy na mifidy azy ny pomba anazy zay zany ny olana zany ve tsy hoe rava daholo zany raha arak'le nambaranao teo reo rafitra natsanga ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana anisan'izany zany ny avy eo anivon'ny antenimeron-dolona eny ka na de hoe mandeha ary ny resabe amin'izao fotoana zao ihany koa fa ny filohan'ny antenimeron-dolona de isany anisany manana zoam-pirenena hafa be dehibe ny zavatra ravana ny ACCR nisy nitendreny ny apahany amin'ny ACC ny Sénat nisy nitendreny ny gouverneur nitendreny reny zany tonga de mirodana daholo raha ny fipetrany a de soloina entité hafa rehefa rahatr'izay mahazo manangana tetezamitsika rehefa misy zavatra tsy mety ohatran'io mantsy de tsy maintsy miditra amin'ny tetezamita zany satria hita-poko hita-pirenena zany no fanososena ny lampandrenana de lasa tsisy asa intsony le lampandrenana de tsy maintsy soloina zany raha ny tokony ho izy raha araky ny lalam-pandrenana eto Madagasikara moa zany zay tamin'ny 2024 de ny filohan'ny antenimeron-dolona no mandray ny fahefana rehefa hoe miala eo ny filohan'ny repoblika nefa le filohan'ny antenimeron-dolona ihany koa raha mandeha ho an'ny resabe fa nambarako teo ihany fa mizaka zoam-pirenena hafa ihany koa izy misy amin'ireo mpikambana eo anivon'ny antenimeron-dolona ireo no mitendren'ny filohan'ny repoblika ka de mety hoe ny filohan'ny antenimeram-pirenena zay zany no andrayan'ny fahefana raha ampiarin'ireo lalàna eto Madagasikara ireo ina le ambaratonga lalovana amin'izay amin'ny mampahay lalàna anao araky ny lalàna ny ambaratonga lalovana aloha zany a raha tsy afaka ny filohan'ny atemera tamin'ny jurisprudence atsika raha hoe tsy mbola manana Sénat tsika de nisy taona ny prime ministre Norbert Lala Ratsirahonana nitendrena tamin'izay nitarika ny tetezamita zany hoe sady filoham-panjakana izy no prime ministre tsy tetezamita moa tamin'izay fa tetezamita herintaona zay zany ny tantara zay de misy koa moa zany mandefa théorie hoe ny any institution démocratique hoe misy lambahoaka de ny assemblée nationale
fa za koa manana teoria ana manokana hoe manana filoham-pirenena anankiroa izay mifaranana tamin'ny fotoana ataontsika hoe mialohan'ny fotoana ny mandahan'izy ireo président Ela Jonary Mampianina. Raha tadiditsika dia natao élection anticipée nanoloana azy zany hoe embolana talohan'ny mahatapitra ny mandahany. Ohatr'izay koa président Ravalomanana manana roa taona izy satria nitapahana tamin'ny hetsika teny an-dalambe koa ny fitondrany. Fa ankoatr'izay koa ny directoire militaire tany aminy fahefana io nalaina ankeriny tamin'ny taona 2024 zany anankitelo zany entité afaka mandray ny fitondrana ankoatra ny filohan'ny Assemblée nationale satria amin'ny lafiny iray koa ny ilaina ny fisaraha-pahefana hoe tsy maintsy misy anankiray mpanao lalàna foana hoe zay zany ny tokony ho izy. De nefa koa le koa zao hoe tsy fantatra hoe aviaizana na tonga azy be dia be ny teoria hoe avy any Frantsa ihany io. Misy indray miteny hoe satria hoe efa nilarikain'ny France izy zany, de misy indray miteny hoe mety koa ny gouvernement, mety misy olona tsy tia azy na tsy te hiala eo fa tadiavina alana ohatran'ireny fomba nanapitihana olona maro be hoe ministry ny fitsarana teo aloha sy ny sisa. De zavatra be dia be zany mety ao ambadika io zavatra io. Zay eo anivon'ny fitsarana zay ihany aloha idira kely tsy mety afaka olana marina eo anivon'le ministeran'ny fitsarana any ka hoe rehefa misy ny fanovanana gouvernemanta dia anisan'ny miala foana ny eo anivon'ny ministry ny fitsarana zay ary misy scandale mivoaka foana zany le eo anivon'le ministeran'ny fitsarana faranteo zao resaka Ramatoa Raisara zay vola mialatsiny manona ny anarany fa tena hoe kolokolo avo lenta mihitsy satria vola amina miliara no mikaonty ary tena olona ambony avokoa rehefa voatonontonona tao anatin'le izy eny ka na dia hoe ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta fandraisako azy aloha zany misy rafitra mantsy eto amintsika ny efa napetraka hoe hiady amin'ny kolokolo zany ny Bianco sy ny PAC. Mbola eo koa ny Samifina sy ny organisme maro ny foronina miaraka amin'io zany ny chaîne pénale anticorruption ny inafo moreny misy anakefatra angamba izay lutte contre le blanchiment zany ny Samifina. De ny tiako tenena reo zavatra reo système de tokony miasa reo manadiady hoe nakaiza ny voly zany nisy iza nandray azy sy ny sisa. Io moa zany mila fahaleovantena koa reny organisme reny. De misy koa raha le hoe DGRI le hoe hijerena ny recouvrement ny avoira illicite zany de reny zany tokony hitady an'izany rehetrarehetra zany ary tsy asiana hoe kitranatrano fa alefa ny fanadihadiana mahaleo tena. Manao ahoana ny asin'ilay fitsarana manoloana an'ireny zavatra reny? Tena mampalahelo aloha zany fa tena mirefarefa mihitsy zahay zao kanefa izy koa mantsy de ohatr'izao ny olona tena mahay sy ny tena olombanina tsy mba miazakazaka maka toerana zany izy. Aleo no misinanka toerana raha ohatra ka fantany hoe le mpitarika zany le mpanendry tsy manana fahavonona tena hoe hiady amin'ny kolokolo marina na hiady amin'ny famotsim-bola marina na hiady amin'ny arena tsy fatapototra marina de aleony zany mipetraka fa rehefa tena atao le izy de atao za mahalala olona be dia be afaka mitantana an'ireo zavatra ireo raha ilaina fa mety hoe teo amin'le hoe fiaraha-miasa fahefana mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna mihitsy mety hoe fetra zany hoe fantany ihany tsy ahavitiny izy nefa ny anarany maloto ao de aleony tsy miditra zany mety zay zany le izy ka irariana moa zany amin'ny tetezamita zay ho ataotsika sy amin'ny fitondrana zay olanimbahoaka ao aorian'ny tetezamita de mba hanana tena olombanina manam-piniavana anova sy hiady marina amin'ny endrika kolokolo sy fahalovana rehetra isika. Entre parenthèse ihany moa ny resahantsika teo mahakasika ny fitsarana iny fa iverena kely le mahakasika an'ilay resaka filohan'ny repoblika teo laza ianao teo moa zany fa hoe tetezamita raha ny fahitanao ny toedra raha ve zany de mety ho avy amin'izay ty raharam-pirenena ty. Io ane tsy hoe ny raharam-pirenentsika ane tsy hoe sika rery mijery azy na ny communauté internationale tsy maintsy manara-maso ny zava-misy eto satria misy tombotsoany eto. Ny ankamaroan'ny mpandraraha vahiny tsy maintsy maniry hoe izy fitsarana mahaleo tena fitsarana marina azony rehetra itokisana eto. Ny ankamaroan'ny mpandraraha rehetra maniry ny stabilité eto apahany amin'ny hery any ivelany no maniry korotana eto ahafahany migalapina sy mametraka ny olony eto.
zay zany zavatra tokony ho fatatsika ka ny Union Européenne efa nanatsidika resaka hoe raha mifanaraka ozy izy mpanao politika malagasy de tsy problème aminay ny fidirana amin'ny tetezam-bita ohatrany hoe fampirisiana kolaka hoe miditra tetezam-bita amin'ny vahaolana aminareo amin'io satria mety efa hitany ny fanosososena lalam-pandrenana BDB tamin'ny ataontsika hoe mandat roa samihafa teto amin'ny Repoblika koatrany tamin'ny tetezam-hitatra zany de efa fantany hoe zay no mety vahaolana zahay koa ny manam-pahaizana maleo tena sy tsy miankina de efa nandroso hevitra hoe io ny vahaolana satria lalam-pandrenana efa voahosohoso io ary indrindrindrina ny lalam-pifidianana koa mila amboarina miaraka satria le lalam-pifidianana teo tsy mety hanamboatra azy le eo amin'ny fitondrana fa hoe ihany SVM ko ahoana moa ny ikidena an'io tsy zay nanao an'io izy zay navalany de tsy misy mihitsy zany le finiavana hoe anatsara. Zany ve tsy nivondrona Europeanina ihany zany no ambadik'ilay fivoahan tony atota taratasy dossier makasika ny filohan'ny Repoblika etony ary efa namafisinao to ihany moa zany fa lazan'izay tokoa ny avy amin'ny vondrona Europeanina fa hoe raha ilaina ny sina tetezam-bita raha iken'ny rehetra zany de ankasitrahanay zany ve tsy nivondrona Europeanina iny ambadiky tsy manana source tsika zany de tsy afaka miteny hoe tsy hoe ny arina ny arifa ny atsika zany zavatra objectif foana ny zavatra fatatsika aloha zany de izao hoe nivoaka iny scandale iny navoaka misy olona nikendrena tamin'iny ary possible zavatra mety hitranga mihitsy namana teo aloha ihany mahalala ny tsiambarately rehetra no namoaka an'ireny de efa fantany ary ny canal andefasana azy tsy indray mandeha ny scandale ny ainga avy any Ampitandramasina avy any Madame Fanirso donc zany za mieritreritra hoe zareo ihany no fandefa an'ireny olona mahafantatra azy tsara ihany namoaka an'ireny satria na ahoana moa ny journal officiel frantsay misy page firy de firy isam-bolana ny olona maha nationalité ahoana moa tonga de ahitana mihitsy hoe ato amin'ity page ity tamin'ity fotoana ity de azo hatramin'ny extrait an'le izy ary ny naturaliser ranona tamin'izao misy taratasy misy ny Emmanuel Valls siana any tiako tenenina zavatra ohatr' zany tonga de amiko zany aloha zay nge maharatsy an'le binationaux le binationaux zany tsy tokapo ianao de ny maharatsy anazy koa izao nge tsy binationaux izy il n'a qu'une seule nationalité selon le texte en vigueur nationalité française izy frantsay izy raha tena izy ary izy tokony maka visa izy vao tafiditra eto Madagasikara zay ny tokony ho izy efa tsy malagasy tsony ny passeport malagasy any azo tona aminy raha sendra mbola ampiasainy raha ny lalàna malagasy any aloha de izay io tsisy lalàna hafa namono an'izay mihitsy fa le izy zany mety hoe fahazaran-dratsiny hoe nisy nanao an'izay tany aloha tany fa amin'ny resaka poste clé ohatrany hoe filohan'ny Repoblika na hoe generalin'ny tafika na hoe espion na hoe ambassadeur de tena ilaina mihitsy ny hoe tokapo ianao nationalité tokana satria raha ianao manao double jeu zany de atsona hoe haute trahison zay haute trahison tonga de fahafatesana ny tambiny tonga de peloton d'exécution raha mitantaritsika zao nanana héros tsika i lieutenant Andriamanomanana izy nanana grade lieutenant olona tena mamiratra matoa men'ny frantsay zany laram-boninahitra zany kanefa rehefa fantatra izy hoe mifandray tendro tamin'ny malagasy ty tandrana zany mbola manana ny nationalité indigène malagasy azy izy de nitivirin'ny frantsay tsy nisindra fo izy ninona zavatra mety hoe velatsinina nanataony de tsy namelana mihitsy izy ka ohatr'izay ny haute trahison zany zavatra tena saropaty satria ianao zany rehefa ao anatin'le izy ianao efa hafa ny firenenao nefa ianao mahalala ny stratégie rehetra hoe ahoana ny itakina ny Îles Éparses izy avy ny espiontsika any andafy izy avy ny agent de renseignement antsika izy avy ny malagasy patriote eto Madagasikara izy avy ndray ny nationaliste izy avy ny extrémiste izy avy no de hainao daholo ny tsiambaratelo miaramila ny dispositif militaire rehetra sy ny protection hoe aiza avy misy camp antsika aiza avy misy dispositif anti-aérien zavatra saripady rehetra de ianao nefa ho lasa ny vahiny na ny vahiny matsy raha vao zavatra ohatr'izany tena takalozany vola be ohatra zao amiral Zhukov zao ohatra azon'ny nazi de nanao proposition ny nazi hoe atakalo ny zanaky Staline ty resaka fitadiavana secret ny ao ambadiky reny satria Zhukov manana secret any russe de Staline manana zanaky Staline mahalala ny secret any Staline
zavatra ohatr'izany zany io zany resaka fiarovam-pirenena zavatra saropaty io ary misy karazana firenena zany ohatra antsika zao ohatra na ny Frantsa na ny Chine zao ohatra tena marary aminy raha hoe mana nationalité russe na indien na américain ny filoham-pirenena na ny pitsikilo na ny ohatr'izany satria zao ohatran'izay koa Japon koa mampatahotra azy de na Taiwan koa mampatahotra azy raha ohatra indray tsika am'resaka ny États-Unis de ireo firenena voatongoka rehetra koa mampiorokoditra azy daholo raha manana espion double nationalité na binationaux na agent double moa filaza azy ary agent double rehefa tratra de tena enjana be ny sazy miandry an'izy ireny raha ohatra ka voaporofo hoe le firenena ray no namevana noho le firenena anazy zany de tena sahirana raha sendra tratra an'izay. Mankasitraka n'Andriamato James Franklin andriany aina nanaiky ny fanasany sampan'ny fampahalalam-baovao ny ICM radio tamin'ity androany ity izy moa de magistrat du premier grade eny anivon'ny fitsarana manana 2 minitra na hotondrano mety zavatra tiatsika hondresana nefa voafetra moa zany fotoana fa mbola dresantsika amin'ny fotoana manaraka moa zany misy ny azo ivanianana eto amin'ny ICM radio ao anatin'ny zara hevitra sy ny posakandro ary ny fampahalalam-baovao moa zany fa androany moa de ny farana hatreto zay fa fotoana zay tondranao afatra. Ny afatra moa zany de ampitaina any amin'ny grand corps de l'état rehetra na ny grand corps ny administrateur civil ny grand corps ny magistrature ny officier généraux rehetra any amin'ny tafika ny officier généraux rehetra any amin'ny gendarmerie ny officier généraux rehetra any amin'ny police nationale ny officier généraux rehetra any amin'ny pénitencier hoe tokony mivory daholo de mitady vahaolana mba hisoroana zavatra hoe manakorotana zany na koa hoe manala-baraka ny voninahitry ny firenena amin'ny 20 jona zao raha ny hevitra zany aloha mba hisoroana hoe olona misitsioka na hoe fahatezeram-bahoaka de tokony misy mesure tena réfléchina voadinika tsara amin'io 20 jona io mba tsy hanenenana zany zay zany raha ny hevitra hoe aleo matady vahaolana tena azo antoka fa tsy isina olana zany satria voninahitry ny tafika sy voninahitry ny vahoaka malagasy ny 20 jona ka tsy holotoana kosa amin'ny hoe noho ny hena masina noho ny zavatra ohatrohatr'izany de zavatra tsy fanao mihitsy zany aloha hoe le zavatra nitranga ity zany tokony misy mesure haingana raisina fa tsy tafandrimana retintsika de ao aorianany 20 jona tsika tokony efa manangana na directoire militaire na transition ahafahana manangana lalam-pandrena vaovao sy mandinika lalam-pifidianana tsy isiany korotana zay zany hevitra vadia amiko. Mankasitraka indrindra toko. Eny ary.